Taranja judo omaly ihany koa dia nanatanteraka ny fomba fiarabana tratry ny taona ara-pomba japonais ny taranja judo Kigami Biraki izay moa no anaran'ity hetsika ity izay fomba mampanao japonais ny ara-dalana tamin'ity faninanana ity ihany koa ny fedihinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ho an'ny skajy vétéran. Omaly no nitanterahana tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny fampiarabanana tratry ny taona ara-pomba japonais eo amin'ny taranja judo izay nomena ny anarana hoe Kigami Biraki. Izy 1884 dia napiditra io kolontsaina samoray sy guerrier io ao amin'ny école na dojo anankiray dia 1884 dia nanapiditra an'izay. Tompona ndraikitra amin'ity hetsika ity ny ligina Naramanga izay tarihindra Ramatoa Vola Raoelson. Ty hetsika ity moa zany dia Kigami Biraki fifampiarabana tratry ny taona eo anivon'ny mpilalao ny taranja judo. Misy koa ny hetsika ny compétition toy ny championnat ny kata deuxième édition dia misy koa ny challenge ceinture noire izay natao amin'ny première édition zany tamin'ity taona ity. Misy fanazana anjara ho an'ireo skajy zokiny inona ny tena hoe dikan'izay sy ny tanjona ihany koa? Ny tanjona zany tao anatin'ilay izy dia mba ampiverina indray ireo mpilalao efa hatry ny ela izay tsy nanana mihitsy zany occasion amin'ny asa aman-drarasy rehetrarehetra zany mba hoe hiverenana amin'izany compétition zany sy hiverenana ihany koa hanetsiketsika ny judo manerana ny Madagasikara satria ilaina dia ilaina tokoa ny fanentanana an'ireny zoky ireny mba hitany zandry hoe reny ny fitaratra rehefa rahatry izay dia natao zany ilay hetsika maneran-tany kokoa izy io zany dia nanomboka zany tsy tamin'ity taona ity dia enga mba ho tonga daholo ny zoky rehetrarehetra mba handray anjara dia mba ho hitan'ny madinika zany hoe reny ny atletantsika taloha nitondra voninahitra Madagasikara. Zavaovao niaraka tamin'ity hetsika ity ny fiananana nasionaly eo amin'ny sokajy zokiny.